Manao daholo tompoko amin'ny herinandro ity tsika ankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora na journée internationale de la jeunesse. Noho izany vidéo tena spéciale no atolotro anareo androany satria hiarakintsika hoentiko nareo ho any amin'ny Institut National de la Jeunesse any Carillon. Dia ho asehoako anareo daholo hoe ahoana ny filina makany amin'izany Carillon zany. Matetika moa zany amin'ireny trajet reny za le bany matory amin'ny fony manontolo farapiso ambarako amin'ny fomba officiel fa za tsy atory. Zay zany fanareo ihany sao depuis anareo masy le télé na le vidéo hoe o le renina mila matory aloha tsika fa ho any amin'ny Carillon zany io ny rapitso. Zany andeha atory dia afaka rosogondrany anareo. Bonne nuit. Natao hoe Ambodivoary, tsy le toaka gasy Ambodivoary. Rester insensible, vie minable dans un quartier minable, mais pour la paix, donc c'est possible. En tant que Rastaman, C'est ça, ouais. je mène le combat. Il y en a qui me tirent comme ça. Saucisse tenatsy. Migady nahita toerana ny filoha republika ny ampefilo miraba ny vahoakany izy sady nana sosisy tena tsara asa tinoina mihitsy ny manasa tanana foana Sosisy nambantsena zany ohatrany hoe akoho anambanidia. Ohatrany hoe saucisse napita tafika. Ohatrany hoe akoho anapita tafika. Ohatrany hoe bandiny tosy. Raha mbola tsy fantatrareo isaky ny tozotra misy ny journée internationale de la jeunesse. Ny thème amin'ity taona ity ny engagement de la jeunesse pour une action mondiale. Ao anatin'izany ny action momba ny coronavirus. Alohana akanesana any amin'ny monsieur Tsalé alohantsika hijery kely an'ilay salle de classe rehetra. Glady be le tanàna ny rivotra tsara dia zao ny salle de classe aty. Fa aloha tsy mifandainga fa mila fanavozana kely angamba ny matériel satria zao zao mety misy tanora atezitra zao hoe sasaka tsy hianatra. Fa tsy mety zany fihetsika zany satria tsika tanora mila mandray andraikitra. Ao anatin'izany ny fandraisana andraikitra amin'izao valanaretin'izao mila mandray andraikitra voalohany satria tsika mafy ny système immunitaire atsika fa neny ray aman-drenitsika tsy mafy. Dia misy koa nefa ny tanora marefo ny fahatongavantsika saina zany ny tena zava-dehibe hoentina andresena an'ity valanaretin'ity. Be dia be ny tanora manana olitiana za zao manana nefa efa elany tsy nahita anazy nefa te ahita anazy za te hanao bizosikalain fa mife ny tena koa satria tsy mety raha mandeha miaraka aminy tsy fantatra zay izy avo izy any tsikoa dia avy eo izy mety amindra ray aman-dreniny dia izy nomena tsiny avy eo izy sa ve sa izy ve ie eo amin'izay ary resaka amin'ny Andriamatotale. Zao andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora zao dia tonga soamantsara aty amin'ny abraon'ny talehan'ny Institut National de la Jeunesse tsika iresadresaka kely momba ny action ny tanora eo anatrehan'ity valanaretina coronavirus ity. Fa alohan'ny iresana an'izay mba tiana ho fantatra kely hoe inona zany le Institut National de la Jeunesse dia falmerabanao aloha monsieur le directeur. Tonga soa, monsieur, avant on en parle. Afaka tsy asiana monsieur ka. Et avant on parle. Ça on parle ça avant. On fotsiny dia efa mety. Izay fanontaniana napetrako zay dia ny Institut National de la Jeunesse dia établissement public à caractère administratif izay miankina tanteraka amin'ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena. Sotra tamin'ny fanazavana. Manaraka izany resaka momba valanaretina amin'izay tsika. Eo anatrehan'izao valanaretina misy eto amin'ny firenena izao. Inona zany ny hevitrao momba ny andraikitra tokony raisin'ny tanora zany amin'izao valanaretina izao? Raha ny hevitro manokana dia ny tanora no tokony fitaratra eo amin'ny fiarahamonina mba ahafahantsika mifehan'ny coronavirus. Ny tanora amin'izao fotoana izao zany dia tokony hanova fisainana sy hanova fomba fiainana. Teo aloha zany raha ohatra ka te hivoaka andeha hiaraka amin'ny namana, andeha hirevy, andeha hivoakal, andeha hanao karatra, andeha hampiaraka tsy fantatra hoe dia tsy nitandrina tamin'ny resaka geste barrière ohatra. Zay zao atao amin'ny birao mampiasa an'itony ianao zao niditra atao efa nirarafako mihitsy tsy maintsy madio zay vao miditra atao amin'ny birao manjary tsy fantatra ny any ivelany ianao mety mitondra mety tsy mitondra koa za mety mitondra fa mety tsy mitondra koa. Ay miresaka koa ianao nenana janoko tanetana. Isodorona koa zany tsika rehefa avy eo fa mila mitandrina foana amin'ny andavanandrom-piainana. Izahay zany aloha atao amin'ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena izay taritin'ny ministre Andriamatoa Tinoka Roberto dia tsy mitsahatra andro aman'alina manentana ny tanora mba hitandrina manoloana ny valanaretina coronavirus. Dia manentana ny tanora rehetrarehetra koa izay manaraka an'izao
fandarana izao mba hanaraka ny pejiny Arnaud Parle satria hitana raha zaho manokana zao dia nahita zavatra betsaka tany anatin'ireny vidéo reny izay hitako hoe mifono hafatra ary zavatra iainan'ny tanora andavanandro dia tia mpamaranana dia apatsivoko hatrany hatrany fa ao anatin'ny fankalazana ny journée internationale de la jeunesse zany isika zao ka manentana antsika tanora rehetrarehetra any tokantrano any mba hanana fomba fijery miabo ahafahantsika miady farak'izay aingana ity valana aretiny ity. Mankasitraka monsieur le directeur. Nafinaritra iny voyage kely iny hitanareo tsara amin'ireny zany fa na mahazo poste azo atao hoe ambony azo atao tsara na mitazona an'le maha-olombelona sy ny mahakolona fa tsy voatery ho monjomonjotra foana. Za le sy manam-pahefana dia latso manana. Ho antsika tanora zany masahi manova an'le fomba fiasa sy toetra ratsiratsy taloha reny amin'izay sura fa hoavitra talo rehefa génération antsika ny lasa ray aman-dreny anirina any. Fa mandrapahatonga zany azadino mijery ny classe info. Misy idirana zany ka. Ohatra aloha ohatrany hoe tsy ampy zavatra kely zany ohatrany hoe tokony ampiteny olona international zany satria journée internationale de la jeunesse androany. Raha mba nanana mpandeha tena amerikana nitety firenena maro te mahay miteny gasy oatra reny mpivarotra izay te hana film hafahafa eny Analakely reny zao tena sambatra. Hay moa misy amin'ny fahasaha miteny gasy fahasaha miteny gasy io. Aminao zany inona ny andraikitsika tanora maneran-tany amin'izao valana aretiny zao. Mitovy amin'ny olona rehetra dia ny mitandrina tsara aloha arahana daholo zany geste barrière izay azontsika atao. Tsotra manao an'io fa atsika miaro ny olon-kafa surtout ny olona zokizokiny sy ny olona susceptible amin'ity aretiny ity zany mba hitsika no mitarika sy manome ohatra tsara hiarovantsika an'ireo olona reo. Fa ho tapitra ihany io nge milainareo. Zay zany fa iny bandi zany dia tena miteny gasy pilike ndraikako. Tapaka tompoko ny fandrinako. Dia misaotra betsaka anareo izay mankafy an'ity fandaharan'ity sy ny vidéo any amin'ny ankapobeny satria za Tef Lionel na tratran'le 100 000 abonnés. Noho ianareo mbola ho fanombohan'ity hitohy foana ny adalantsika 1 milliard ny tanjona tsoko medara dia possible zany. Fa dia tena mankasitraka feno dia manome fotoana anareo amin'ny épisode manaraka ny Covid-19. Gardez la pêche.